Andriamanitra manana planina tsara eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, manana planina tsara eo amin'ny tokantranontsika Andriamanitra. Misaotra sy manome voninahitra anao izay raha amin'ny anaran'i Jesosy a. Fa fotoana miavaka tokoa androany a, fotoana nitendrenao manokana, fotoana hanomaninao. Fantatro Tompo fa manana planina ianao, matoa ianao a manendry ny fotoana, matoa ianao manendry mpanompo a, matoa ianao maniraka mpanompo. Andefa nyteny indray ianao androany a, mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ho voarainay ny afatra izay omenao anay a, hitondra fiainana, fiovam-piainana, fananganana vaovao ny tokantrano indray. Ho anao ny voninahitra mandrakizay ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Alleluia. Amen. Amen. Mahazotoerana tompoko. Ny zavatra tena mahafinaritra dia zao ny ainga tany an-trano zany tena faly be mihitsy androany hoe andro tsy fiasana androany. Alleluia. Mba afaka mamonjy sekoly a, sekoly tokantrano, tena andray androany Jesosy a, andray mihitsy ny alehako any a, hiandry an'izay ambaranao amiko. Alleluia. Fa rehefa tonga teto dia ozy izy ny tompo hoe andany ianao miakatra ery indray. Jesosy a, tsara loatra ianao. Alleluia. Miaraka amin'ny Jesosy a, tena mahafinaritra. Miaraka amin'ny Jesosy a, misy surprise tsara foana. Dia miaraka amin'ny Jesosy a, fifaliana foana. Alleluia. Ny tena marina ny sekoly tokantrano a, dia pasteur vehivavy no mitondra ny sekoly tokantrano. Zavatra tsy fantatro koa hoe maninona ny hoe pasteur vehivavy no mitondra ny sekoly tokantrano a, nefa samy ray tokantrano daholo ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa misy fandaminana zany fa androany mpanovain'ny tompo hoe tsy maninona zany fa atao pasteur lehilahy androany. Alleluia. Misaotra tompoko. Rehefa any am-piasana moa dia manadala kely an'izay. Rehefa misy fotoana fifandimbiasa toerana dia ny olona mitazona ny kesy rehetrarehetra any am-piasana dia vehivavy daholy. Fa rehefa misy ny tsy fampin'ilay vehivavy dia misy lehilahy manao intérim dia teneniko foana ilay izy, ay ianao indray ny kesiera lehilahy ato. Fa androany zany a, dia izay mihitsy ilay izy. Alleluia. Ny zavatra andresampanompona teo aloha teo a, dia fahadiovam-po a, dia fankatoavana. Zavatra ohatrany hoe mora resahana zany. Mora resahana zany ohatrany hoe efa fahenontsika foana zany. Madiova, fo, mankatoava. Fa rehefa mandeha ny fiainana, mandeha ny zavatra atrehantsika ao anatin'ny tokantrano a, dia alleluia. Alleluia. Misy zavatra mitranga ao, misy zavatra misy ao, misy zavatra ifampiresahana ao, misy zavatra mifamaofao be dia be ao. Fa ny zavatra hoentiko izao dia izao hoe matetika tsika rehefa avy any ivelan'ny tokantrano miasa, manao zavatra be dia be, dia misy zavatra mavesatra any, misy zavatra mitranga any, indraindray tonga atsika any tokantrano izay vesatra zay. Dia vao miditra ao tokantrano tsika dia ilay atmosfera mavesatra entintsika avy any ivelany no entintsika hanerenany ao an-tokantrano. Indrindrandrindra ho an'ny ray aman-dreny zay, na ray na reny, misy zavatra mitranga tsy fantatro. Dia tonga avy any an-trano ianao tsy fantatro misy zavatra mitranga tany am-piasana, mafy ny asa, misy pression sy ohatran'izany, fa tonga hatrany an-trano dia lasa ilay ao an-trano ny voaketoketoka. Tonga avy any. Dia indraindray moa ny zanako hoe fa naninona koa ary ty dady ty ny tonga avy any manao ohatran'izao indray. Satria misy zavatra tsy voagéré ao anatin'ilay izy. Indraindray a, mandeha foana ny tenin'Andriamanitra, manitsy atsika, manangana atsika. Fa le fitehirizantsika n'izay aina zay a, no entin'le rivotry le fiainana indraindray a, miaka-midina. Dia misy zavatra mitaritarika, misy zavatra tsy tavoaka. Ny zavatra anisan'ny tena mahafinaritra sy tsara nefa dia zao a, Andriamanitra dia Andriamanitra ny faharetana. Dia mbola nampaharitra ny famindram-pony foana izy a, zao tsika mifanaritava, mbola afaka mifampiresaka n'izany zavatra zany a, hoe ay misy zavatra tokony ho ahitsika ao anatin'ny fiainantsika sy ny fitondrantsika ny fiainantsika. Rehefa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika, ohatra mety be zany, tsy hitanao ohatra mety be zany ve? Hoe tena mety mihitsy zany Jesosy a, za mihitsy zany amin'izao a, tena efa niova mihitsy a Jesosy a, tena ohatrany hoe tsika zany raha tsisy mihetsiketo tsika, ny tonga Jesosy a, tena ok, miakatra. Azonareo? Fa nefa ozy izy Jesosy hoe tsy voatery ho eto tsika, fa mety amin'ny toerana tsy fantatro hoe aiza, fa ny tena hirariana sy angatana amin'ny Jesosy, tena ao anatin'ilay fiambonana mirehatra be ny tonga Jesosy. Satria ny fiainantsika tsy hoe eto rery,
fa avietsika dia mivoaka dia mandeha dia misy zavatra mitranga, misy zavatra mitranga. Fa inona ara le zavatra tokony ho ataontsika ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy? Le mitahiry fahadiovam-po, mitahiry fahadiovam-po. Tena ny pasteur Ponito tena hoe mitahiry an'izany fahadiovam-po zany amin'ny fotoana rehetrarehetra. Indraindray sika indray no mikitika ny fahadiovam-pon'ny ao an-tokantrano. Zay le tiako tenenina teo hoe tonga avy any amin'izay alehantsika avy any tsika misy atra mavesatra ny tsy fantatro nisy embouteillage be any, tsy fantatro nisy bisikileta nandona ny tomobila, tsy haiko izay zavatra nitranga ao anatin'ilay izy. Fa rehefa tonga any an-trano ianao dia le fahasorisorenanao avy any iny tsy voadégagé. Ny zavatra afaka tonga amba dia zao ao alohan'ny vavahady ianao manao exercice na souffle manao inspiration respiration tsara dia mivavaka alohan'ny hidiranao an-trano. Jesosy atia hitondra ny fanatrehanao ato anatin'ny tokantranoko ny ray a Jesosy. Aza tino fa tsy ny teny be dia be na ny fampianarantsika be dia be ny ankizy na ny olona ao an-tokantrano no mahatafita n'le fiainan'i Jesosy ao anatsika. Azonareo? Fa ny fiainanao no mampiampita n'le fiainan'i Jesosy ao anatin'ny tokantrano. Ny fitondrantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no mitondra n'le aina ao anatin'ny tokantranontsika. Fa tsy mampianatra foana mamaky ianareo baiboly, mivoaza amin'ny alina mivavaka. Manao azonareo ve izy? Za tamin'ny mbola nianatra dia nisy fotoana forako an'i Jesosy fa manana fisainana somary ohatrany hoe mampianatra le mpampianatra dia tena mahay le mpampianatra. Mampianatra resaka fomba fitondrana orinasa ohatra le mpampianatra. Dia mandeha daholo le teoria rehetrarehetra sy ny anana rehetrarehetra. Dia ny zavatra dia hoe tena raha mijery le zavatra ampianariny tokony mety be daholo le zavatra rehetrarehetra ampianariny raha ampiariny. Azonareo? Fa ny fanontaniana mipetraka aty anatiko dia hoe mananorinasa raha ve zany io mpampianatra io? Azonareo ve le zavatra eritreretiko? Zay no mahatonga le izy hoe tsy mahazo mampianatra tsika, tsy hoe tsy mahazo miresaka amin'ny ankizy ao an-tranotsika. Fa mampianatra sy mitarika ny ankizy ao anatin'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Fa tsy vita mijano amin'le fampianarana foana fa lasa fahalalana fotsiny ihany le fampianarana. Fa le fiainana, fa ny fiainana miampitany dia le fiainana tarafiny eny amintsika. Azonareo? Ny fampianarana manampy fotsiny, fa le fiainana miampita le fiainana iainantsika mihitsiny. Ahoana ny fitondrantenantsika ray aman-dreny manoloana ny zanaka, miresaka tsika fahadiovam-po, miresaka tsika fankatoavana. Tadidio tsara fa ireo zanakitsika ireo misy mety hoe mana zanaka voakely na ohatran'izany, na milalao ary izy aty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra za miteny aminao, fa izy manana fitadidiana lavitra noho isika efa lehibe. Ianao zany gaga rehefa misy zavatra tenenin'le zaza ny an-trano ary le zavatra tenenin'ny pasteur ohatran'izao, ary ity zaza ity nge ny lalao no nataony tao ananina tao, fa ahoana ary na enony an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Azonareo ve? Reny zavatra enony ankizy reny tsy fantatry ny ankizy rehetrarehetra reny, rehefa samy eo tsika dia tarafiny eny aminao le izy. Azonareo ve? Tarafiny eny aminao le izy. Miresaka fankatoavana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia miresaka fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra. Dia reny zavatra reny ny tarafin'ny ankizy hoe Andriamanitra ohatra ny teny resaka fankatoavana ho an'ny ray mpianakaviana, ho an'ny ray mpianakaviana, ary dada ary toa tsy mankatoa an'le izy akory. Azonareo ve? Nefa dada miteny anao hoe mankatoavinareo. Azonareo? Dia io lasa ohatrany hoe le ray mpianakaviana mifoka sigara miteny ny zanany ihany hoe aza mifoka sigara. Satria lasa tsy mety le izy fa ny zavatra iainana no miampita. Ny zavatra iainana no miampita. Aleloia. Mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo miteny hoe tandremo ny fonareo. Ao amin'ny ohabolana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo teny haitsika tsara eo, tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina, avy ao aminy no iavian'ny aina. Ny fitandremana, ny fo, ny fahadiovam-po, ny ao an-tokantrano, ny ivelan'ny tokantrano. Fa raha voatahirinao io fahadiovam-po io ivelan'ny tokantrano dia tonga anao ao an-tokantrano ihany keo io. Azontsika ve le izy? Miainga ny zavatra rehetra vao ao an-tokantrano
dia miverina ny zavatra rehetra ao atokantrano satria avao atokantrano tsika mihinka sa misy tonga dia any ivelany ihany dia tsy mody mihitsy raha tsy ela be fa miainga avao atokantrano dia mivoaka dia miverina ao atokantrano. Ny secret anisan'ny tena goavana ho an'ny tokantrano dia ny fiombonam-bavaka. Ny fiombonam-bavaka, ny fiomanana mambavaka, ny fitaritana ny ankizy amin'ny vavaka. Tarito amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa nahantitra ary izy dia tsy hiala amin'izany. Ny zavatra mitranga ho an'ny zanakitsika dia zao rehefa mandeha any amin'ny satria izy dia nentsika foana ty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha vao miomana fotsiny amin'ny maraina dia ny fanontaniana ankizy raha ohatra ka tsy mandeha izy na zao le kely indrindra rehefa miomana fotsiny hoaizy nareo andeha hivavaka, tsisy afa-tsy izay ny fanontaniana hoe hoaizy nareo andeha hivavaka satria tsisy afa-tsy izay ny zavatra fantany hoe andeha hivavaka indray dada sy neny na andeha hivavaka neny. Ny ankizy zany mila zarina ao anatiny fotoana rehetra. Tia moa fiteniko rehefa mana fizarana any amin'ny toerana hafa any Arivomamy sy ohatran'izany hoe misy ny fotoana taloha rehefa maheno zao misy zavatra ohatr'izany dia azy reny olona zanaka pasteur, zanaka mpiandry sy ohatran'izany taloha rehefa samy mbola tamin'ny tanora zany sy ohatr'izany nefa tena samy nanao ny adalany teny daholo azonareo hoe dia hoe zanaka pasteur reny sy ohatran'izany dia efa maninona ary ny zanaka pasteur izy no manao an'izany azonareo. Dia ho anahako ilay izy, ny raisiko ho anahako ilay izy ao anatin'ny fotoana satria zao misy fotoana mpanompon'Andriamanitra tany aloha rehefa manenjika asan'Andriamanitra janononareo raiky izy fa mavesatra tsisy anna manakorotana amin'ny fotoana sy ohatr'izany manelingelina anay fotsiny sy ohatran'izany tsy misy fotoana hanompoana tsy afaka mifantoka tsara ao fanompoana azonareo hoe dia ajanona ny ankizy. Nefa Andriamanitra tamin'ny teny tamin'ny zanak'Israely rehefa hoe avoay ny oloko hanompo aho dia rehefa ny teny Andriamanitra dia zao tsy ny teny Andriamanitra hoe ny olon-dehibe ihany no avoaka fa mivoaka hatramin'ny ganagana sy ny akoho sy ny rehetrarehetra ary ny ankizy rehetra mandeha daholo. Alleloia. Dia hoentintsika ny ankizy zay ny mampatonga ny hoe atao anatin'ny asa fanompoana ny ankizy tsy hoe ajanona ny ivelany satria manelingelina avoaka satria manelingelina mety hoe misy hanaovana anazy fotsiny dia zao atokana amin'ny toerana anankiray ny ankizy dia misy miambina taloha dia ampianarina ihany koa ny ankizy hifantoka. Alleloia. Satria ao anatin'ny fotoana dia Andriamanitra tsy manavaka mihitsy hoe Jesosy ara tena ny teny avela ao izy ny ankizy manina anantona ao izy fa nytoa azy izy no mifanjakan'ny lanitra nytoa azy zany hoe fampianarana ho antsika ilay izy nitoetra anankizy ny toetrany zaza indray ny tiany Jesosy tenena ao anatin'ilay izy zany hoe isika zany mila manana toetrana zaza. Ny zaza dia mora manaiky, ny zaza dia mora mianatra amin'ny ray aman-dreniny, ny zaza dia mora tenenina. Ny ankizy zao raha ohatra ka ny ankizy rehefa miara-milalao ny ankizy dia miadiady kely eo izy fa afaka 2 minitra ihany izy dia maninona dia miombona. Efa niombona daholo ve tsika? Alleluia. Tain'i Jesosy tompoko. Sambatra madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Izay maloto am-po zany mahitany tsy ho teneniko. Alleluia. Fahadiovam-po. Mila madio fotsika mivoaka ny trano, mila madio fotsika miditra ny trano. Ary isika ihany koa ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy ianao le miketoketoka dia anginan'ny olona fa rehanao le miketoketoka dia mikasika ny fahadiovan'ny fon'ny olona. Ary rehefa miketoketoka tsika dia jereo tsara fa na ny fotsika koa ary samboaravoara miketoketoka. Mila mitahira ny fahadiovam-po io tsika dia tsy mila mizara, tsy mikitika ny fahadiovam-po ny ao atokantranontsika. Mila mitondra ny zanatsika ho eo fanatrehan'Andriamanitra efoana ihany koa rehefa mizatra. Rehefa mandeha ny ankizy dia zao rehefa mandeha ho anay zao rehefa mandeha zay hoe mandeha fety mpianakaviana na any amin'ny fety hafa tena hoe mbola tena hifangaroan'ny zavatra rehetrarehetra dia ny ankizy indray mameny alerta voalohany
marary be ny andohanay fa andao ody ianao zany mila mitady excuse ahoana ny fomba elany eto fa marary ny andohan'ny ankizy a mifangaro amin'ity toboka amponga be mahafaniny ity satria efa zay no nitondrana an'le ankizy ny tokantrano a dia mila tandrovana tsara mila tantanana tsara satria tokantrano ho ampakarina tokantrano ampakarina no andrasan' Jesosy fa tsy hoe tokantrano milamina be manana ny zavatra rehetra fotsiny. Alleloia. Taontsika hitsanga ny vavaka fa tapitra sady amin'ny 10 minitra mitahiry fahadiovam-po dia tokantrano mankatoha an'Andriamanitra dia tokantrano mifampitantana makany an-danitra. Alleloia. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra ny amin'ny teny izay ambaranao sy zarainao dia misaotra Jesosy ny amin'ny tokantrano omenao ny tsirairay avy Jesosy, misaotra ny amin'ny tokantrano efa nomanao amin'ny fahatsarana indrindra Jesosy, fa tokantrano ampakarina nomaninao Jesosy vavaka izay ray amin'ny anarany Jesosy, tehirizo ny tokantrano rehetra Jesosy ao anatin'ny fandrosoana sy ny fihazakazahana miaraka aminao Jesosy mba hatahiry ny fahatsaranao sy ny fiainanao amin'ny fiainana andavanandro-piainana Jesosy, satria tsy fantatrena ny minitra na ny segondra hiavinao eny amin'ny raha ho any lanitra oka tsy ho varimbarina ny tokantrano rehetra Jesosy, fa tena anana fiovampiainana le raisina avy amin'ny teninao sy ny fiainana nentinao sy efa nampianarinao anay. Misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Taontsika dia tanany ray satsika ny ramatoa manaraka indray. Alléluia. Mbola lehilahy indray le izy. Afa mety izy vehivavy fa atsoraka. Ie, faly tafaraka aminareo indray nomeny Jesosy sehatra afaka mizara, tsy niomana, tsy hoe inona fa men'Andriamanitra fotoana fohy, dia mino fa men'Andriamanitra fotoana fohy vetivety koa tsika hanokatra ny fo sy hanokatra ny sofina andray izay teny indray hoe alefan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy, tsy hoe ho anareo fa ho anahy dia ho antsika menakavy. Misy miheno koa any ambadimbadika any fa mino fa Jesosy hikasika ny fony tsirairay avy. Taontsika araka hivavaka hatrany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa mbola menao an'izao sehatra izao indray izay menakavy reto, ekipa anankiray izay reto dia tena hoe miombo-po zay andray ny teny avy aminao hatrany. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay efa nitondra ny teny teo aloha dia tohizanay zany te ho fantsona fotsiny izay Jesosy te handray ny teny, te hiaina ny teny, te hanao ny sitraponao Jesosy dia aoka ianao ho ivon'izao fotoana izao hatrany, ianao ampiteny ny vavako dia aoka ny fanahy masinao no ilaza hanambara fa misokatra amin'ny fonay tsirairay avy ihany koa Jesosy handray ny zavatsoa rehetra avy aminao. Amin'ny anaranao anaovako izany vavaka izany mankasitraka raha eo. Amen. Manasanao ankatoerana. Ndraisana teo, ndraisan'ny mpanompon'Andriamanitra teo ilay hoe fahadiovam-po dia manaraka an'izay ny hoe ny fankatoavana dia avy eo mila tehirizina ilay izy. Dia resaka tokantrano ilay resahana eto, zavatra tena important daholo ireo zavatra ireo satria mila madio am-potsika vao mahita an'Andriamanitra. Ny base ilay izy zany tokony ho Andriamanitra foana ilay izy fa tsisy hoe noho izao dia amin'izay lasa ohatr'izao, no niezako dia lasa ohatr'izao ny tokantranoko. Dia aza dinoina fa ny cible ny devoly dia ny faharavan'ny tokantrano. Dia mila mahita an'izay foana tsika hoe raha vao misy zavatra tsy stable kely zany quelque part ao anatin'ny fiaina-tokantrano dia mila to dia kopy avy hatrany mihitsy hoe to dia conscient avy hatrany ianao hoe tsy izy ny diso na zany diso fa misy zavatra azo. Mila mahita an' Jesosy sika amin'ny fotoana rehetra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izao, fa ny dikan'izany dia izao hoe rehefa ohatra misy instable ao anatin'ny fiaina-tokantrano dia mila miverina avy hatrany, tsy miaccuse olona ianao, tsy miaccuse an'le lehilahy na le vehivavy, fa mila mahita ianao hoe Jesosy inona ny sitraponao anatin'izao zavatra izao. Resaka lehilahy eto satria ny tena lehilahy mazava ho azy confirmeko tsara mihitsiny. Dia ao amin'ny Efesianina toko 5:5-20 teny efa haintsika daholo hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo
toy an'ilay izy hoe dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Dia ny tenin'Andriamanitra manaraka koa amin'ny Kolosianina 3:7. Kolosianina 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Mazava be mihitsy ilay teny. Dia rehefa mipetraka tetsy hoe raikitra zany hoe andao hizara tenin'Andriamanitra momba ny tokantrano. Dia navoarain'ilay izy ohatr'izao, fa maninona tsika lehilahy natao hoe tiava ny vadinareo fa tsy hoe maneke ny vadinareo. Misy dika be mihitsy ilay izy ny anton'ilay izy voaraiko ao anatin'ilay izy dia hoe isika lehilahy zany tsy mora amin'ny lehilahy no maneho fitiavana. Dinio zany fa ny vehivavy indray mora kely amin'ny mizara fitiavana. Amin'ny réalité mihitsy ilay izy ny atao amin'alo ny resahako fa samy manana ny azy. Dia ilay lehilahy tsy hoe tsy manam-pitiavana fa indraindray sahirana maneho fitiavana amin'ny vadiny. Dia ny vehivavy indray mora kely amin'ny maneho an'ilay fitiavana amin'ny vadiny. Dia ohatrany hoe dia mandeha ho azy fotsiny ohatr'izao. Dia nefa misy fotoana ny lehilahy tokony hoe manao ataoko hoe terre mihitsy ilay izy hoe lehilahy zany tokony misy fotoana dia miteny amin'ny vadiny fotsiny hoe ianao tena tiako be, ianao tena zao be amina fotoana ohatra hoe tsy nomanina fa tonga dia hoe amina tsy haiko ohatra hoe mandeha miaraka eny fotsiny nareo ohatrany dia tsy nieritreritra hoe inona fa teneny fotsiny vadina hoe way tsy hoe tiako tampoka ianao. Azonareo ilay izy tsy hoe way ohatrany lasa tiako tampoka ianao zao. Fa tiako ianao dia zao ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany dia zao, rehefa tian'i Jesosy tsika dia mora kely manao an'ilay izy en action rehefa feno ny fitiavan'i Kristy. Bazin'ilay izy zany tsy maintsy misy fitiavan'i Jesosy ao anatinao, izay no vao afaka mizara fitiavana. Dia ny fanampin'ilay izy hoe tokony ho fantsony isika amin'ny fotoana rehetra. Inona moa zany hoe fantsony zany? Hitanareo ilay ny antenne ireny? Ny antenne be dia be ny antenne ny mbo mitsimbona zao betsaka. Ny antenne mandray zavatra. Dia rehefa mandray zavatra iny dia tazominy eo ilay izy dia avy eo zarainy. Zay zany ny asan'ny antenne. Misy ny récepteur dia misy ny émetteur. Dia isika lehilahy rehefa mandray ny fitiavan'i Kristy satria tsika ny lohany ao amin'ny tokantrano. Tsy midika hoe ilay vehivavy tsy hivavaka na hoe ahoana fa misy parana responsabilité an'ny lehilahy mihitsy hoe ny fiainana-tokantranonao tokony ho anjakan'i Jesosy Kristy foana amin'ny fotoana rehetra, isan'andro, à tout moment. Tsy mety zany raha hoe ny zanako tiako mihoatra noho ny vadiko na ny vadiko tiako mihoatra noho ny Jesosy Kristy. Tsy tokony ho zany ilay izy fa Jesosy tiako mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia rehefa izay no manjaka mipetraka ilay pisy ao amin'ny fiainana-tokantrano. Mety zany tsy midika hoe tsisy ny tsy fitovikevitra n'ohatr'izany, zavatra misy zany. Fa zao rehefa misy ilay tsy fitovikevitra, inona ny réaction ataonao voalohany? Ampiseho an'ny raha ohatra ianao manana beloha be taloha dia zay ihany ve no ataonao? Nefa ianao milaza fa hoe efa vavaka, milaza efa hoe mare tenin'Andriamanitra, fa zao janona eo amin'ilay mare fotsiny. Tadiova amin'izao andro zao betsaka ny olona liana amin'ny révélation fa tsy mampiatra ny révélation. Dia porofo be dia be zany manao hoe efa andro farany amin'izao fa mila miambina tsika. Misy fotoana nizarain'ny mpanompon'Andriamanitra teto hoe ilay solika mila tehirizina. Dia io ihany ny ahafahantsika mandroso mitombo fa ho tonga any amin'ilay destiné. Inona ilay destiné? Ny tanjonareo ve hoe ho any an-danitra? Ny tanjontsika tsirairay avy dia ho tafakambana amin'i Jesosy isan'andro. Nisy fotoana nisy ny teny teto hoe raha ny amin'ny elo Jesosy dia ho any ianao sa tsy ho any? Ohatrany hoe hafahafa be menao an'izany fa eo akaikinao no mahatsara. Izay ny tenin'Andriamanitra. Naiza misy an'i Jesosy zany dia any no mahatsara antsika tsirairay avy. Dikan'izany ny fiainana-tokantrano tsy maintsy Jesosy no mpanjaka ao anatin'ilay izy. Dia mino fa
vesatra ao am-pontsika tsirairay avy zany isan'andro dia ilay izy teneniko anareo fa tsy évident zany hoe ohatra mampimena foana ilay hoe tiako tampoka teo fa zao mila manao action ianao ho an'ny fiainatokantranonao dia ilay action ataonao basé amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Dia lazaiko aminareo fa tena tsy misy tsy vitan'ny fitiavana zany dia ny fitiavan'Andriamanitra ny resahako eto. Jaona 7:9 efa haitsika tsara mihitsy fa toy izao izy ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tsy diso nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dao retsika araka hivavaka mba hanjaka ny fitiavan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy satria rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia afaka tanteraka ho azy ilay vokatry ny fanahy. Zay indray ilay izy fa zay maréalise foana tsika fa any amin'ilay pratika mila atao mihitsiny satria iny Jesosy tsy hoe tena lao hoe tsy hanaforce anao izy ataovy ity na ataovy ity fa ianao mila manao an'ilay izy fa Jesosy efa miandry anao fotsiny hoe zao ny action ataony zanako ahafahany miditra antsehatra amin'ny fiainanao isan'andro. Dia mino fa nandray zavatra isika tsirairay avy dia ataontsika araka hivavaka indray ametraka ny zavatra rehetra voaray mba tsy hoe renesina fotsiny fa tena ho fiainantsika ilay izy isan'andro. Mahay mankatoa anana fahadiovampo, mahay matahiry ny fahadiovampo mihitsiny dia ahay an'ilay communication, tsy hoe communication amin'ny fiainatokantrano fa communication anao amin'Andriamanitra manokana isan'andro. Dia hiara hivavaka tsika raha eo misaotra fa afaka anjaran'ny teninao indray dia mandray zay tsy hoe mpihainy fotsiny fa tena mandray zay Jesosy. Ianao mahita ny fony tsirairay avy ianao mahita ny réalité iainan'ny tsirairay avy ihany koa any ambadika any fa zay mihiny fa ianao afaka mikasika ny tsirairay avy amin'ny fomba tsy takatry ny sainay tsy te hicontrôler inininy zay fa zay mihiny fa rehefa miombina aminao ny fotoana rehetra ianao no mandrindra micontrôler ny fiainana isan'andro dia tena marina mihitsy Jesosy hoe tsy mahefy inininy zay vao misaraka aminao ary tsy te ahefy ininina mihitsy zay ny tena marina ihany koa raha anjakao ny fony tsirairay avy tehirizo izay tsirairay avy reto mba hanana n'ilay fahadiovampo isan'andro ahaizanay miaina araka ny sitraponao ahaizanay mandeha araka ny sitraponao foana raha amin'ny anaranao naovaka izany vavaka izany anao rery ihany dera sy Lazary voninahitra mandrakizay amen. Alleluia, mbola lehilahy ihany. Misy zavatra tian'Andriamanitra ambara amintsika mihitsy amin'ity androany ity ary ilay izy zavatra tsy ho nomanina, tsy hoe ratsy manomana fa mizavatra apetraka ny Tompo. Hivavaka antsika mbola misaotra Tompo mitarenao anay ary misaotra ampianarinao mandrakariva Tompo fa tsy andehananay anatin'ny fahazarana fa andehananay anatin'ny fahatsiloana anana vonona etaeta iombona aminao. Tarifa ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ty misy ten'Andriamanitra izay vakiako maly izy ty akantsika ny ten'Andriamanitra androany Josoa 4:7-20. Ten'Andriamanitra fefaintsika izy ty fahenontsika matetika zafady fa ity no namangin'Andriamanitra anao anatin'ny partage zao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa raha tsy sitrakareo nanompo an'i Jehovah dia fidinareo an'io ary izay ho tompoinareo na ny Andriamanitra izay ny tompony razanareo tany an-tafon'ny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay tompony teto amin'ny tany nonenanareo fa raha zasy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Amen. Tsy le tapany faralenitsika matetika ny somary tsindriky fa le tapany voalohany sy faharoa zany hoe misy Andriamanitra telo nambaran'ny teny Andriamanitra eto. Nisy le tompon'ny razambe taloha tany misy le tompony eo an-tanàna dia misy le Andriamanitra tena nahary landra sy ny tany. Tsika zao raha nytanina dia hoe zay ny tena tiako le farany oran'ny Josoa fa fanontaniana hoe sao de fa mila tsika mila misafidy isan'andro hoe izy ny tomponao Jesosy sa le hoe zay taranaka ihany isan'andro tsika re olona tadidio tsara tsika isan'andro dia misy safidy foana isan'andro eo amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainako dia averinao kely
vao mifoha maraina anao a akaty zao dia safidy hoe inona ny akanjo anaovako. Mandeha automatika io. Ao an-trano dada neny inona lokantsika androany. Misy safidy io. Dia anao ve safidy hoe hanompo an' Jesosy fa izaho androany. Ndraindraiky hoe mandeha ho azy fa tsy maintsy misy zavatra safidintsika foana ao isan'andro. Tsy safidinao maraina iny mandra-parivon'ny andro mandra-pisisy safidintsika izay mahatonga antsika mila mandinika mandrakariva. Aleloia. Ary safidinao iny dia iny misy fiatraikany. Nisy fiangonana anankiray zay tany Dego. Io fiangonana io isaky ny telo volana izay pasteur dia miongana foana. Miongana foana. Miongana foana fa nisy fotoana nisy pasteur anankiray zay nagaga rehefa nanao karakara croisade tany Dego tsika dia torin'le fiangonana mandreny le fiangonana-dehibe le izy. Dia le fiangonana tao mihitsy le tao am-piangonana zany niaro amin'ny pasteur. Satria hoana le pasteur le taloha zany isaka amin'to dia fanaratsiana foana zany dia izy nisy voalohany dia izy niongana. Tiako tenena tsika tokantrano tsika ray aman-dreny safidy io tompontsika. Ao nateny Jesosy hoe tsy akory tiako anao Jesosy fa porofontsika ao anatiny fankatoavana ny teniny sy ny didiny le izy. Ny afatarina fa ny safidy an' Jesosy tsika ray aman-dreny dia mitranga amin'le tenin'Andriamanitra isan'andro. Tsy voatery hoe ampatsahevina le izy fa mandeha ho azy. Misy fotoana somary ihany dia tonga dia voatsarotsarona hoe safidy anompan'ny tompo dia inona moa ny tenin'Andriamanitra toetra fahadiova-po mandeha ho azy le izy. Ary iny mandeha ho azy makany amin'ny taranaka iny rehefa amin'izay. Aleloia. Mila tsika tena indrindra moa ataontsika hoe lehilahy mijoro eto fa matetika rehefa dia ohatran'ny hoe vehivavy fa lehilahy. Dia mahatsiaro azy zao ataontsika hoe rehefa raha lehilahy tiava vadinareo ary aza sosotra aminy. Iny moa tsy dia le toy ny ohatran'ny rambony iny iny tena febe tamin'iza voalohana hitan'ny teny iny somary tamin'ny voalohany inona koa ty nefa tsy maintsy miditra amin'izay. Tsy hoe tia fotsiny fa aza sosotra aminy. Dia tsy maintsy misy fotoana any mizavatra masosotra ao zany. Fa ianao isan'andro mamono an'izay hoe tsy ho sosotra zay. Aleloia. Ary isaky ny sosotra anao dia avenao manenina foana ny inona koa tiana ataoko ty rehefa amin'izay. Dia teboka telo rehefa amin'izay. Aleloia. Ary zany mahatonga antsika hoe tsika lehilahy tena tokony mandeha amin'ny fitiavana. Raim-pianakaviana resako zany mandeha amin'ny fitiavana. Tokony afantarantsika hoe inona ny définition ny fitiavana. Tsy akory hoe tiako anao fa inona définition le fitiavana. Aleloia. Rehefa tena tianao dia normal be tsy sosotra aminy. Aleloia. Tsy amin'ny zavatra ohatran'izao fa tokony amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Dia izay mahatonga antsika hoe raha tsy miombona amin'ny Kristy tsika tena resaka fotsiny zany ireo olona. Aleloia. Ary tadidiko tsara tamin'izay mbola mivarotra raha vao ataontsika hoe alohan'ny varotra anao ko miady tsisy nenina mandeha zany eo. Andramana misy tena marina izy zany. Fa rehefa tena fitiavana dia mandeha misy zavatra. Aleloia. Tena marina zany. Satria le fitiavana egala tsy miady zany mihitsy. Tena tsika jerentsika zao ataontsika hoe tena tsika raim-pianakaviana tena jereo hoe aizantsika manafangaro hoe fitiavana sy ny fihetsem-po. Aleloia. Jerevantsika ne farapona any an-danitra ny anjely fa anjely tsy mandeha anatin'ny fihetsem-po zany fa fitiavana. Rehefa ny ten'Andriamanitra tamin'ny Joba manao hoe ny ten'Andriamanitra tamin'ny anjely hoe miala teo amin'ny Joba izy tsy nandeha fihetsem-po zany tonga dia niala izy. Rehefa ataontsika hoe tsy hainy Joba androka dia voly dia eo Joba zany. Dia tsika raim-pianakaviana zany misy fotoana mandeha amin'ny fihetsem-po na raim-pianakaviana koa misy fotoana manao izay zavatra zay amin'ny zanaka antsika fa tsika mandeha amin'ny fitiavana. Tsy misy olana eny hoe falifaly mankany amin'ny dokotera hoe azy pikira zany dia aleloia. Fa ny dokotera tsy mandeha fihetsem-po zany fa mandeha fitiavana tsy maintsy sindromika ianao mba mahatonga ny isy vokatra ohatran'izao. Aleloia. Dia ohatra zany koa tsika ray aman-dreny jerentsika ny Adama misy fotoana nandeha anatin'ny fihetsem-po. Inona fihetsem-po? Ny tenin'ny vadiny na dia hainy ten'Andriamanitra ty dada ho ano i dada ho ano ty chéri ho ano dia fitiavako amin'ny vadiko dia ho anoko ty dia iny nivadika amin'izay rehefa vehivavy rehefa amin'izay. Ohatra zany koa i Abrahama. I Abrahama koa fatantsika tsara ny ohatra zany hoe dada antsika tsy niteraka fa tsy aleonao mandry amin'ny agara.
fa jereo ny any amin'ny farany izy ianina sy ny sarary avy eo amin'izay roay tany andeha vavy sy zanaka an'io fa tsika mila mandeha tsika hoe inona ny ten'Andriamanitra amintsika raha tiantsika androso ny tokantranontsika amen amin'ny fotoana rehetra mila tsika misafidy hoe Jesosy io joro aminao a alleluia raha misy manina mahazo zanaka antsika ne tsika ne voalohany tena tsy haiko aloha indrindra le manomboka mahazo miakatrakatra ny taona iny hitanao tena ainanao misy ny tena eny natany mbola voateraka ny zaza aloha fa indrindra hoe fa lehibe izy fa zao a andehantsika tena hoe inona ny tao hoe fitiavana andao tena andeha amin'ny fitiavana tsika renim-pianakaviana tsika ray-pianakaviana amen mandehana antsika amin'ny fitiavana amen fa tena ny fandehanantsika amin'ny fitiavana tena zay tena tian'Andriamanitra amintsika amen dia zao amin'ny fitianiko le izy tapitra anjarako a fidio ny tomponao isan'andro amen raha Jesosy a tena andao tena menosy akory mamakety ten'Andriamanitra manana fiombonana isan'andro efa haintsika zay fa mily isan'andro tsika amen raha zavatra be dehibe ny ray-pianakaviana mba manaitra ny renim-pianakaviana hoe andaontsika safidy hivavaka amin'i Jesosy ray-pianakaviana koatra zany a fa niasa ireo olona tsy lany zany io a manam-pialantsika eto amin'ny tany ity fianarana io misy foana ianarana fa zao a misafidiana ny Jesosy isan'andro hoe hivavaka antsika misaora Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay fa zay tompo dia tena vao mifoha maraina zay dia misafidy hoe inona ny akanjo anaovanay inona ny laoka androany fa indraindray adinonay misafidy anao fa dia heverinay mandeha ho azy amin'ny fiainana ary amin'izany fanadininao safidy zany indraindray mahatonga ny fahavalonay manaroatra misaotra fanairinanay tompo ary misaotra fitarinao fanamasinao makasitraka Jesosy eo anao mifankasitrana mandrakizay amen tehaka atsika ho an'i Jesosy anasantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka Alleluia. Ina mampime anareo tsisy vehivavy akatra zany tsony eo fa za mieritreritra zany na sarim-bavy ara-tsisy alleluia vavaka tsika raha eo misaotra anao zay manome teny fiainana ianao manome teny manafaka ianao tianay ianao Jesosy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra meo ny anjara ny tokantrano tsirairay avy makasitraka ray makasitraka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia isy teny anankiray nanaitra antsika tao hoe andao anandrana ndao reto anandrana andramoka zaho fa tsara Jehova be da be ny tenin'Andriamanitra be da be ny fampahirezana andresana tamintsika teo ndao tsika adio fo amen amen ndao tsika ankato andao tsika isafidy le tena hoe iza marina ny tena ho tompoina andao andramana angely le tena izy ny tompoina andramo andao tsika tena apiatra anandrana apiatra zany hoe manao ese zany amin'ny voalohany tsika rehefa miditra miasa dia misy ese 3 mois dia ataovy tsara aloha le ese mba ho voatahiry tsika hoe mitoy le asa dia ohatr'izay mihitsy andao andramana araka le tena tadiavin'ny patron tsika any ambony hoe inona ny tiany mandritra n'le ese mba ho confirmer rehefa avy eo mino aho fa samy te ho confirmer tsika hiakatra ao any an-danitra période d'essai tsika zao ndao tena andramantsika le tena tadiavin'ny tompontsika dia tena mety fina moa mahatonga ny tokantrano matetika ohatra somary misavorivory kely ny antsika ireo hitako hoe misavorivory kely daholo fa tsisy misavorivory be ntsony fa le kely iny zavatra tsapako dia zao ary nitezay ny tompo anahy mihitsy le izy dia le anankiray eo amin'ny vokatry ny fanahy le hoe faharipo mila manana faharetantsika tsika zany rehefa vao miresaka ao an-trokantrano dia ty vadiko ty tokony tiako tonga dia miofa zao dia zao tonga dia kely balitika amin'ny masony tonga dia zao ty dia vao mahay ngeda be ny masony vao mahay mibotsona be ny orony dia tena hoe tena tsika mitady zavatra aingana be
vadiko ty zao raha ohatra ka manao bizo azy zay zao ny andrasako manao bizo izy ohatrany ianao zany mba mangataka amin'ny fanahy masina ihany hoe jesosy inona ny tena tokony repère indicateur ahitako hoe tena mifanaraka zay mivady ay izy manao bizo de misy zatra teneninao de andrasanao le bizo de tsy tonga le bizo de ozisy anao hoe tena le vadiko ny problema zany jerefy tsara fa rehefa niakatra tany an-tenimbotry Sinay Mosesy de tany izy de ozisy zanak'Israely hoe ela loatra nefa ne ho an' zareo ihany ny zatra nandehanana tany fa tsy ho an'izy de ohatr'izany mihitsy tsika rehefa lasa miasa zao ny ramatoa na rangahy de tsika miandry azy rehefa hariva de miandry azy rehefa mifarany volana fa tsy maintsy hitondra zavatra eo izy de manateny tsika teny hitondra tokoa izy satria nanam-paharetantsika satria fantatritsika le andrasantsika hoe raha ho afy zao dada raha riva de tondra mofo izy za moa tsy mitondra mofo isakariva tonga de tsoroko za tsy mitondra mofo isakariva rehefa mba mahazo SMS tondray goûter dada de zay vao mitondra fa zany mofo teny taloha tonga dada ao tondra mofo de misy zatra antenainao fa tsy eo amin'le fotoana ianao hoe tena nona be any tonga dada fa raha riva izy vao tonga riava malala ao amin'ny tompo kilasy tompoko vavy tiany Jesosy ianao tsy le vadinao no tsy aingana fihetsika fa ianao no maimaika lava tianao le vadinao tonga de zao misy fotoana zao surtout tsikirety mihitsy ny surtout ny mpivady manatrika fotoana ohatr'izao misy fotoana de zay mihitsy lefa nitenenin'Andriamanitra mino fa reny zay nefa ho anao le teny fa zay foana moa le reny zay de miandry am'izay anao rehefa tonga any an-trano hoe ampiatra am'izay io inona ny zavatra any seho nampiatra be izy de inona ny atao sofla tena zany de tsy tratra indray le zavatra tsy hitako indray le izy nefa ny tena marina ianao no tian'Andriamanitra amboarina fa izy ny azy efa vita fa avelan'Andriamanitra iseho le izy ahatonga anao voamboatra tsara de fa ohatra reny de aza miteny hoe tena tsy haiko inona ny nenonao tany amin'ny toriteny tany amin'ny sekoly tany fa zany ena areko tsy hoe zay tsy maintsy tenenina hoe tena tsy mety miova de lasa ianao manatona mpanompon'Andriamanitra de tantarainao hoe tena tsy mety miova le vadiko nefa ianao mihitsy no miteny hoe zao aza mifoka sigara ohatra zay le izy de avy eo de tonga ny hariva feno setroka ny trano de hovay fotsiny le setroka misy présence fanamasina fa ato sahina fa aza mietreritra zahatra lava be da be hovay ho tsara le tsy hoe le setroka ny tsara fa hovay ho tsara le zavatra hita amin'ny masonao zay foana ny ampianarina antsika ane tsika sady avadiky tsika ho tsara le zavatra everitsika ratsy no valitsika tsara le ratsy ataon'ny olona amintsika zany hoe tsy misy afa-tsy tsara ny voaka avy any aminao amen mila manam-paharetantsika jereo fa rehefa ela be tany Mosesy de nitongizan'ny olona indray Arona hoe andao rangaha amboaran'Andriamanitra ty fa tena ohatran'ny ela loatra misy solution de rechange ary havana be dehibe ary vetivety de hita agara zany araka ny resana teo vetivety ane agara ny tsy nitadiavina hoe ndana makany an-tsena de jerevy zay mba tsaratsara any tovitovy amiko raha vao tsy mitovy amiko de aika ianao ty tena manana fitiavana samihafa anankiroa fa tena tsy mitady ela fa ny solution de rechange de vetivety eo de hita ory reto mora be reto manota tena c'est facile
mialatsiny raha miteny an'ity raha hijangajanga anao dia vetivety dia mahita fa tsy izay ny tenenin'Andriamanitra, tsy solution de rechange ny tenenin'Andriamanitra. Rehefa mbola tsy hitanao eny mivadinao aloha ilay izy dia aza mitady mitovitovy amin'iny any amin'ny hafa. Ianona rehefa tonga ao am-piasana karakarain'ilay sekretera be tonga dia ataovy ao an-tsainao asany zany, asan'ny sekretera ny mikarakaranao a, fa tsy hoe ilay any an-trano tsy manao ohatra n'ilay nataon'ilay sekretera. Ividianako izy ianao izy sekretera asany zany fa tsy hoe te andambolambo anao izy raha sendra mividy jus, raha azo lavina moa ilay jus dia lavina. Alléluia. Lavina ka. Za zao misy fotoana manao lamarsha, nisy fotoana manao lamarsha rery rehefa atoandro ny andro rehefa any am-piasana. Dia misy tena zay mihitsy ilay izy, misy mpiara-miasa dia hoe za zay koa mba hanao lamarsha hiaraka aminao. Ah, za mandeha rery. Tonga dia tsoroka ianareo manao lèche vitrine ny ataonareo fa za manao lamarsha donc za mandeha rery. Satria be da be les solutions de rechange rehefa tsy manam-paharetana ianao. Tena be dia be. Ary mora kely ny manao an'ilay izy fa tsy hoe sarotra. Fa rehefa ampivavaka ianao dia aton'Andriamanitra oka aloha fa miandrasa. Miandrasa. Fa ho ataoko foana ilay zavatra andrasanao, ho ataoko foana ilay izy. Io vadinao heverinao fa tsy miovy io, ataoko io. Io zavatra ohatrany tsy hitanao mihitsy mitranga amin'ny tokantrano, amboariko. Be da be tena raha ijoro vavolombelona eto be da be ny zavatra nataon'Andriamanitra nasehony tao anatin'ny faharetana. Ary tena merci Jésus. Merci Jésus. Satria tena nataony ihany ka ilay izy fa za no mahafinaritra be. Ndao tsika hitsangana ary. Tapitra ny fotoana antsika dia misy mpanompon'Andriamanitra zay moa tokony mbola hiakatra eto fa ilay fotoana koa zany. Saorana ny tompo zavatra ny teny rehetra izay voaraintsika androany. Tena misaotra ny tompo tsika fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Olom-bovonjy tsika tsirairay avy. Ndao tsika hisaotra ny tompo ray ao. Ny anaran'i Jesosy reto ny tokantrano rehetra sy izay mety mandre any amin'ny HVK Liventsa Jesosy. Tena tianao ny tokantrano tsirairay. Tianao anana an'izany hoe tena mankatoa zany ny tokantrano. Mankatoa anao Jesosy. Tianao adio tanteraka amin'ny fony tsirairay avy, tsisy pentipentina. Jesosy mitady lehilahy anao tena tia ny vadiny. Taka nitiavany Kristy ny fiangonana. Reto misy lehilahy be da be. Misy vehivavy be da be koa Jesosy. Fa fantatray fa efa voaray ny vehivavy ny anjarany. Fa ho an'ny lehilahy dia tena hoe ho tia ny vadiny. Tsy mora sosotra zany Jesosy. Ampio izay tsirairay avy tompo androany. Mba tena hampiatra izay nilazainao. Mba tena hisy safidy hoe iza ny tena tokony hotopoina satria miankina amin'izay ny fiainanay mandrakizay. Ataovy tafatoetra ao anatinay fa ianao Jesosy tsy maintsy mbola ho avy ianao. Na roviana dia anisan'ny maharitra hatramin'ny faran'izay. Na manao ahoana ny zavatra mitranga. Tsy izany ny important fa ny fifandraisanay aminao no important Jesosy. Tsy tianay ho avilivily ny rehaka izao tontolo izao ka mitady solution de facilité ary. Jesosy ataovy tafaorona tsara zay. Be da be mangirangirana. Fa mety ho vasoko reny. Fa ianao ilay tsy vasoko mandrakizay. Tahio ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Alléluia. Anao fanatika tsika mahazo toerana vetivety. Fotoana tsika ho an'izay hifidy dia mahazo mifidy. Tsy misy mitsy hoe aza mifidy zany fa tena Jesosy ihany fidiana. Ia aloha tsy fantatry izay ho vidiako. Sorona fa tahiny Jesosy tsika. Fa fotoana tsika raha tsika manaraka dia amin'ny zoma hariva etsy amin'ny tranombokon'olona Analakely. Sabotsy tranombokon'olona Analakely.
dia samitsika miomana azo atao fahazarana ilay fotoana, aza terena ohatrany terena ohatrany voaloboka maninona moa, tereko masaka ohatrany voalobo-jaza. Fa miandrasa n'Andriamanitra hiditra tsehatra ny fiainanao. Dia amin'ny 21 décembre tsika fotoana miavaka, sady misy kaly, tsy kaly vitesy tsy kaly vrai, fa kaly tena kaly, sady mahazo ny nofo mahazo ny fanahy. Ary ny tena zava-dehibe ny fanahinao ny tian'Andriamanitra, ho kasihana mandritra ny krismasy mahagaga io dia eny amin'ny relation, espace relation ilay izy, eny amin'ny bypass mora hita ilay izy eo akaikaiky ny Yandi bypass eo raha ohatra ianao ka iny mora hita. Dia 40 000 ariary ho an'ny latsaky ny 12 taona, takizay 12 taona. Fa mety zany ka, fa misy tombony ho an'ny mihoatra ny 12 taona, satria hitany tompony ao am-ponao 60 000 ariary. Tena tsara reto Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra. Misy faly ve androany aloha? Raha vao tsy faly ao koa dia andrasa pasteur Njiva mbola tsy nandray fitenenana teo, dia misy taoko fafa raisiny ao ambadika ao zay tsy faly dia safosafony amin'ny tanany, fa le taoko fafa hienterana fotsiny. Alleluia. Sasaka ampiasa ihany, tsy mampiasa izy, tsy mbola ihany. Ndao tsika hitsangana. Misaotra ny tompontsika ny fotoana androany raha isaorany jodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao ne Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nome anao fiadanana. Mandehana fa maharitra anao miaraka amin'i Jesosy, mandehana fa sady madio fo ianao no mahalala zay ho tomponao, mandehana fa ho tahina ny tokantrano tsirairay avy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra matozoa, fahasoavan'Andriamanitra matozoa. Amen. Tay Jesosy.